ny ekipa mpilalao tantarany radio vaovao maso mankalaza n'Andriamanitra noho ny fahafolo taonany. atolotry ny ekipa mpilalao tantarany radio vaovao maso anao tantara nampitondraina ny lohateny hoe safidy diso. safidy diso dia ampeniny Antany Rintso. Ireto avy namelona ny tantara. Ny miaramila ny fahamarinana Edouard Mianjatovo no samy. Ny sakezan'i Jesosy Kristy zolony anaran-kotoary velo no noro. Ny miaramila no finidin'i Kristy tahirandriamanantena no mika. Ny zandry no tiavin'i Jesosy Kristy voariasina no fity. Erzora kotoary velo no pastera. Anisy ny aina no vonjy. Ny anjarakotony aina no finoana. Narindrandriamanantena no Sara. Ary tsantarakotoary velo no Raintelo. Bon, aso manaraka matsiroka tsara sason fiarako fa andeha hiasa. Dia lerandray lerangaty. Mifoaza teo. Mifoaza hoa. Lety le raha matoty koa nga manapaka nofotsy za mbola tena makafy be mihitsy. Andro efa mifiry zao. Ina zao mampigongonona anao eo? Tsara nerin'oro zay novoko zay. Lasa mpanan-karena be hontsika. Zany sakafo e. Ao ianao ka? Aza mandrebidreby anahy mihitsy. Aleo averiko tohizana kely aloha le novoko teo fa tena tsara be mihitsy. Le rangaty efa voan'ny tansoka rena. Merena teo dia lasa mandray angaty. Ho hitanao tsara fa tsy maintsy tanteraka izany e. Aza miretirety hoa. Faiza aloha ty sakafo maraina andehanako e. Tsy seoko. Lety tena leo an'ity fahantrano ty mihitsy ary noroka. Ka naleo azy ianao ataoka hoany e. Tsy zary ve izao no tokony hiteny an'izany? Sady raha mbola zao koa aloha no akamonao tsy mba hivoatra mihitsy ty fiainantsika ty. Ty vavy. Ay ve tonga elary mika? Ohatrina le ty no azon'ny lahatany. arivo ariary. Ory le ty ina zao ny dikan'izany ka? Karaha dibidô fotsiny anery dada no mba azoko tany. Zaranao ary izy manampy atsikako. Raha ny tena marina aza nge tsika ny tokony hamelona ny zanakitsika e. Okizay ka. Tsy ho tapitra eo indray zao zay resak'izay. Hotatily ty izany volany amin'lahy zany fa ividianako kafe sy mofo kely aloha. Andeha asa tany ve lesy tsisy sakafo anatin'ny kibo. Angamba dia hoentin'ny angady miongana amin'ny tany eo raha izany. Tigery dada saikivy tanana variraika apoky. Izy? Nety sahirana vao mahazo karama sasalamba. Dia raha omeko anao ty dia inona indray no ataontsika sakafo atoandro? Mitady indray letsy ilahy. Ka zany ery dada mbola andeha hianatra irany am-piangonana. Avela ho any letsy zany Laingany zany ry mika. Ary mifoaza hoa ianao teo dia raiso ny angady. Mika! Zay indray ny ankizin'ny lahy. Zay fa lasaka. Za koa aloha andefa so dia tsy maindry reto ramban'olona reto e. Dia aza mijanona elany am-piangonana any ianao ry mika. So dia atoandro be eo mantsy ny sakafontsika. Ahoana ny ankala kely? Manao dada Mika? Ove Mika? Tokony karama izy zao rebireben'ny ankala kely amin'izao fivirinana am-piangonana zao. Kiala sy rapasy angano amin'ny sakafo anay. Zao za zao andeha ho any atsa. Na vary ray sotro aza tsisy ny kiboko fa vida be mihitsy. Aza miany amin'izay hoaninareo sy izay hosotroanareo ny tompo fa
Fantatry ny rainareo izay any an-danitra izay rehetra mahasoanareo ry dada mika. Hoadray kala kely ty. Mahasoanay zany ny tsisy sakafo. Aiza kosa e. Fa ny finoana tsy arahana asa koa ange hony ka zavapony. Mba omeo kely any aloha dady. Ty ary misy vola kely e. Ino mba misy aty? Misaotra retsy a. Aza miteniteny amika. Zay fa lasa. Dada, ino ty ataonao ty e? Raha riva letsy a. Tsy mody eo ara toandro a. Tokony tsy anao andrindry. Nona bengy hony izy e. Na izany azy menatra ndry mihitsy a. Efa be izay vitanareo mianaka taminay izay. Io indray mika. Sady ny arahaba tsy vita akory. Hoay, azafady. Salamindry. Zao hitan'ny lahy zao. Ndao amin'izay andefa ny ankizy efa ao daholo fa zano mandeha miantso an'ny lahy aty. Sahirandry. Fa zao e, aza manome volany dada itsondry. Iny ange zao ka ilokany. Atsatony any an-tsaha fotsiny zao iny angady iny dia lasa izy miloka. Zany veletsy. Tena tsy fantatro indray izay. Ao fa tsy hanome azy tsony aho manaraka e. Tsy mety izany. Sofa eno. Tario izy letsy mba hifanena amin'ny Jesoa. Ndao hijokontsika tanora. Hijoro fahazavana na ao tokantrano na eo amin'ny fiarahamonina. Aza miandry zavatra be fa izay tenin'Andriamanitra kely fantatrao dia iaino fa Jesosy ampitombo anao. Dia ho amintsika rehetra ny fiadanan'ny Tompo e. Izay indray ny androany fa mametraka antsika rehetra eo ambany fahasoavan'i Jesosy. Vaovao ankify. Any aminareo roa. Roviana ihany ny andro malaza e. Tsy efa mba fotoanany kosa ve. Efa ela ihany ilay izay niarahanareo izay. Zay efa maika fetiko. Aza maika fa ho avy e. Sa ahoana mika? Ie. Manao paster. Manahoana nareo? Ay efa ndrava? Ie, hiaraka kely amin'ny mika aloha za dada. Efa nitondra lakilendry. Za eo koa manko andeha mangy olona. Misy aty ka. Losako nareo fa mandra-pioana. Ahoana indray lahy tamin'ilay resaka fity teo? Fity ve? Manao resa-jaza beko. Resa-jaza ahoana koa? Marina nge zany e. Sady ny fianarako efa kely sisa dia ho vita. Jerendreny ry an-tanimbary ampitiri. Angadany dada no mitsatoka miandry azy eo. Fa izy lasa miloka. Wey, marina tokoa. Fa azavadika aloha ny resaka e. Tsy rotorotony zany finoana. Ndao mihitsy tsika sy lahy hipetraka hiresaka. Za nge finoana mainky e. Sao tsy masaka eo ny sakafonay. So aza tsy tia ay akory lahy io. Aiza kosa. Za angamba ny teny an'izany. Fa ahoana fotsiny ary e. Matahotra finoana. Tsy azoko, matahotra inona? Ndriany manam-pahaizany. Za tsy manana na DCP aza. Za nefa no lohampianakaviana tokony hamelona ny vady aman-janako. Mika, aza lefa lavitra amin'izany ny sainao. Ny fitiavako anao jerena. Ahitantsika vahaorana foana izany. Tsy fidinanao aneny tsy mianatra e. Misaotra kia. Za koa ane tiandry e. Iza na zany. Maharary mihitsy ny valahako rehetrarehetra iny. Kely sisa raha matoa. Miafy kely fotsiny sisa. Miala andray ilay rangahy sy ny revingadra. Marina izany e. Minoa raha zavy ane ty.
ka nahita volamena ho sa nahita safira zato izy. Reny ihany mantsy zao ny hitako hoe mampanankarena tampoka koa. Nahita olonako. Lasa pakatova koa zany. Miresaka amin'ilay ramatoa koa nga manahirana mihitsy ka. Tsy olona alaina tova fa olona mampanankarena, mazava. Ataoko adaly ty ianao ka ho testo. Hitanao eo e. Raha pitsiantsika dia andeha ho any aminy. Mbola tsy miala maina mihitsy ange zany olona makany amin'izany olona izany e. Zay rehetra nandeha tany tena tonga dia mpanankarena be. Maina eo zany olona izany. Teny foana tsy. Inona indray ary zany resaka dada sy neny zany? Vita ve ny sakafo rimika? Maika atory fa visana zany ka. Efa vita re. Ahoana e? Miandry ny valiteninao ane ay. Ny alina mitondra fisainana e. Fa inona zany e? Resaka olon-dehibe le tsy zany Sao lolo fonany ary nareo ty. Tsisy idiran'ny lahy zany ho Dia tsy hivavaka zany nareo rapitso? Andefa hiditra maraina ka. Efa tapa-kevitra zany ianao io Tsy mangatsika ve ianao amin'ity akanjo kelinao ty? Zay re zaho ty sady fo no ohatran'ireny bridandreny nareo. Tsy hitanao tsara kosa ve zao e? Miaika anareo vavy to mihitsy aka. Marina. Tsika ngiany isan'ilay olona mba miavaka ao am-piangonanao e. Tsika aloha dia izay mihitsy ka. Somary asiana an'ity kiraro avodin-tongotra ity izy izao dia tonga dia ao tsara mihitsy. Izany tsy herika amin'izao. Dia atao somary taratara vao miditra. Voalasanao. Ery amin'ny varavarana farany aoriana no mitsofoka mandra-pahatonga eo aloha. Efa vita papa sy maman ndao fa tara. Miandry kely aky inona no mahamaiky andry? Nga andeha tongotra e. Ory maman, ty akanjonao zao ve no entinao any am-piangonana? Ohatray, maninona andry koa zao? Mandiny tena ka tsy mahay voninahitry n'Andriamanitra ny izao e. Inona zao mahasamihafa anao sy ilay vehivavy mijorojoro arivarivo ireny? Mangendry vao fetaky ny tahamaina eo. So dia efa hidiran'ny devoly andeha voaka koa dia miady. Zanaka ihany no mampisy devoly ahioko. Ka ny marina ny olona zaiko. Andao re andeha. Mandinika antsika isan'andro Andriamanitra ry havako. Hitan'izay rehetra ataonao, fantany momba anao ry havana, hatramin'izay rehetra saininao, mbola hiatrika ny fitsaran'Andriamanitra isika ry havako malala. Mbola ahariharin'Andriamanitra ny ataontsika rehetra, na ny soa na ny ratsy. Mba nahay nanome voninahitra azy ve ianao ry havako? Samy mandiny tena. Fa izay manome voninahitra aho izy ny tompo, nomeko voninahitra. Omeo voninahitra ny tompo eo amin'ny fitafianao, ny fiteny, ny fitondrantena, ny amin'ny asanao koa, amin'ny fiainanao manontolo. Mijoro ho tena kristianina marina, kristianina feno fahamasinana, fa izay tsy manana fahamasinana dia tsy hahita ny tompo. Iaino havako ny tenin'Andriamanitra renao, mitady kristianina mibebaka marina ny tompo, miaina sy mivelona araka ny sitrapony. Mino sy mahatoky azy, mino sy mahatoky azy, ampanjaka ao am-posy ao amin'ny fiainanao Jesosy. Matoky azy, aza merikerika fa ao amin'ny Jesosy ihany ny famonjena asy anao ry havako. Aza matoky ny arena miovaova fa katsao ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany dia anampy anareo zavatra rehetra. Be sermonina be koa ty pastery tiako. Sotaraka ty tsika raha matoa, ndao andeka. Tsy hanahirana mason'ny olona ve zany e?
modina tsy hita fotsiny mitsangana ka ho izy akory reto ka nahaizika koa zany tokony handeha ny asako mbola be dehibe mihitsy ndao zaniko inona ny olana aiza ihany ra samya vizanaka efa ela ihany izay nandehanantsika izay efa tontsika miakatra kely eto sisa ay kosako lavitra ka tsy moramora neny mitady ny sora matoy dia miaiky anao tia mihitsy aka marina moa za aloha dia manaraka fotsiny miady mantsy tsy tsara ho hitanao eo tongitsika io lay trano ary be olona izany samya mba any saina fa maninona ka mahavita mampanankarena olona ve izy dia ohatr'izao ny tranony ko ianao manafo-karena be io jereko trano bongo kely tafo bozaka raha vita ny mampanankarena be atsika tsy izy aloha ny ataony manankarena voalohany mba mangina ary nova aiza no alalanao raha ohatra ka misy arena miafina be any antranony hafa any sady izy koa ve dia ampiteraterany arenanao tafiany jola eo azafaty raha samy fatolana ny nify dia tsy maintsy me marina mangina ho ahy ianao dia ahoana indray ary ilay toritenin-drapasinika atsy fohany amin'ny sofina vira matoty dia avoay amin'ny sofina vanana ary le hoe fitsaran'Andriamanitra mangina raha matotia mahandrosony manaraka zany ono tario ny lalany mampatahotra ato zany ka tia ve tsy hampanofo ratsy manahoana tompoko akory aby esory aloha tia kapy lazao amin'ny masina hoe inona mahatery anareo mba maniry mba hanan-karena zay tompoko zay fotsiny taleta masina zany masina osy tsy ereo reto zanakao omena harena ry zareo masina osy bon zao ny torohevitra masina iano tsara mananjanaka moanareo eny tompoko mananjanaka lahatokan'izay ka fa atao inona zanako aza taitaitra madama mitadiavinareo olona mpanankarena manana zanaka vavy ary io zanany io no ataontsika fitaovana mpanankarena anareo amin'ny fomba hoana matokiny masina omentsika hody fitio zazavavy io mba hitiany zanakareo avy eo izy asiana mangalatra ny arenany ray aman-dreniny hevitra mety sady mahomby ka ny olana inge tompoko io zanaka io efa manany olo tiany zanaka pasiteranay ny olo tiany dray ialao lavitra fa mampanota fady tsisy olana izany tsy maintsy sarahanay zareo mika ve dia anaiky moran'izany mifankatiana ireo ankizy ireo fa le raha matoty ve tsy tia hanan-kareny tsy olana izany afaka omentsika fanafody daholo izy roa tia ataovy amin'ny sakafon'izy roa ary dia ahoana ary no atao mba hahatonga an'ilay tovavy sakafo ao aminay indray anjaranareo zay fa omendalana ary nareo ary azadino masina rehefa tafita nasay rehetra any aminareo any atao fanatitra ao amin'ny masina daholo dia inona indray zany ny sakafonay raha omenanao daholo reto omeo rery noro ianao fe tsy tia hanan-kareny eny ary tompoko misaotra mandroso indray manaraka dia iza ny zanaka mpanankarena ojonoantsika zany ndrasy fahitako zanaka madamo Sarasy vontsy raha matotia marina sady namamika ihany iny pastera sy finoana mifena aiza tsony ny efenana amin'izao
manahoanareo mianaka finaritra ary avaiza izy zany mba mampiaraka kely fastera alady ariva mantsy ny androko ainao ihany fa tsy maintsy kolokoloana ny fitiavany mety ka mahafinaritra lozanay aloha nareo mianaka fa mbola lavidavitra ihany ny lalanako ndao ary ianao ty manao zay mahamenatra tsy izay zao dia hitanao fa tsy nahatemy pastera mba kindra saina ihany hay e inona ary ty mampimeandry e ndrasy mihitsy aloha za hipetraka data lay resaky raha samy sonoro teo indray zao zany ory finoana fa ahoana lazainy olona fa misy mpimaso nge ho ny atsy ambony atsy e dia ho sanatria very dada mino fa tao mihitsy reny andray ahoana marina moa ny aminareo sy mikreto e mifankaty zaiko vao vita eo izao ny fianarako dia ataony rahanay ka reto ray aman-dreny nreto angeto tena mbola tsy miorina mihitsy e mika kosa ngery data tsy mitovy amin'ny ray aman-dreniny e zay kosa aloha e ary mitsangana teo dia andao amin'izay fa hariva ny andro e fa sary-pisainana ianao manahoana ary fitia manahoana reo avy aiza izy zany avy tany amin'ny finoana fa ai izy tsy ao ary sao dia mba any amin'ny mika aky mety zany marina e ndao hiaraka aminay ho any e tonga dia mandehana aloha nareo mianaka fa za hiatsena vetivety misy vahiny ianao ry mika ay ve fity e mandrosakia iveriko aty any finoana e nitady azy tany an-trana fa tsy tany izy milaza mangy marary zany izy pastera mety zay angamba no tsy nahatratrarandry azy zay marina ka inona moa zany fa aleo andeha ny andro koa ty efa mandroso ariva andeha sady koa ve kia tsy aleo ve mba miresadresaka kely aloha e sa tsy tamanato amin'ny tranobonky kelinay aiza koa e noro a aveny e vetivety aloha a tonynetiko efa saika andehany ianao za mihitsy ange niazakazahako e aiza mivera sinanyity izy io ty ary fa taizy tenao no nahita vola mitrosy rehefa manankarentsika aloha ny azy sady asiana zanany ary tsy hay amin'izay le fanafody tonga dia izy roa mihitsy atao amin'izay tonga dia amin'ny tsara ny dozaziny zay ty arosy amin'izay danankany aleo amin'izay ary mika andeha tia loki misy jus kely a dia tiany mika nare koa dia misahirana efa vonina taoky ty fa tsy misahirana izany a mazotoa sotro mika anakarena ihany alary samy fa elany ela reo fa samy misotry misaotra betsaka veloma daholo veloma kia dia mitsiditsidi ihany e eny tompoko nanomboka oviana indray nareo no mba mividy jus nanomboka androany toa ny vitsy lafo be sa kosa nareo manam-bola mba gaga indray ako nefa arytsika androany tsy nisy ny asa ao an'lahy inona lesy ny omby maty fa ny hena hohanina efa manomboka mizotra nytontsika rehefa manankarena angely ety dia tony ny rano sotro e inona zao ny mampimehan'lahy eo ka tyrevingadra nareo ko inona indray laha zao fa revingadra indray le ty zany a hitan'lahy eo tsara kay le ty maninona mahavisatra be ny lohako fa maninona vetivety teo ndana matory aloha ary sady ve
inona sady maty rilitsy marary angandry tsy maninona mama mavesatra be fotsiny lohako fenifeny be zany zany ve dia tsy marary vonjy a oy marary ane ty zazy ty e marary inona e tsy maninona zany aho a dia atory fotsiny afa tsy maninona sao dia itsona dokotera ary mamonko zany tetetra betsy efa hoe tsy maninona ay tanary matory e mika malahelo be azy a te ahita azy mika tsy zakako ho any amina nefa aonty andro alina be ty tsy rarahako hoe rehefa mahita mika dia ampy azay manamafana tsara fotsiny jaikijaiky sao misy maheno eo lasa fitea le tiako le tsy manapatory maso mandreraka aizy fity fa te ahita azy a aizy fity fa te ahita azy a ho any aminy ahy e tsy zakako zany alaheloko anazy zany matory loha e rapitso tsy mahandro rapitso zany ahy e ho avy eo le tsy izy a efa mialany izy zay hitanao zany fity mika mika zay ny ianao zay ao ianao anaovako azy mika fa maninona koa ary iny tsy mamaly ahoana ny endri e manahoma mamika ao mika manomboka izao ndri a tsy ilaiko mitaditady amin'ny mika ntsony tsy vehivavy ohatrandry izao mihitsy ny mendrika anjanako e efa manana ny olo tiana izy fa inona ny mampianahana ny karakely eo e lasa mandeha dia adinoy amin'izay zany mika zany sa mitady pirofo somba zay mariny e midira raha te ahita io sokafo tsara ny maso mika sy fity inona ny anao e izy indray zao no tiako mika vitanao ve sanao somba tsy enao ary io fity zazakely io ve no madianao a tsy namposiko fa zazakely ahoana e malala tsy tiana rianina ary lasa mandeha any tsy eny ve zany e ale mivoaka ny tranoko andray mandeha ihana fa tsy fanaterana ranomaso ny tranoko ry kalakely tya ary tena matory maraina fity nanao ahoana ary izy tato ty o tsy mety angeza amin'ny varavaran'izany e ohatray izy ary tsy atoko fanakaiza sa nanao sport maraina angamba fa maninona ny zanako namadika mika ary dada misolony amin'ny fitiny toera vetivety tio ve voavinona reo ny fankaty toy ireny tsy ho faty reny mihitsy zaza ange mba agagy tratrako tao an-trano mihitsy fity sady vava ange zany ataon'ny ray aman-dreniny asana ry dada e
Oka aloha e, misy tsy mazava ao. Tsy mazava ahoany? Tadidindri le omaly e. Inona ny omaly? Le fanina tamin'izy mivady e. Le hoe avy any amin'ny mpimatsy ve? Ye. Dado, dia ho sanatria ve? Tsy mandiso any eritreritra ry finoana. Loza raha zany, dia inona ny atao? Mila miaritra mivavaka tsika e, dia manodroka ny asa maizina. Aza mametsiana niky ndre fa tsy fidino azo izao. Mahagaga koa, sa ve tsy miambina izy roa? Eny e, adara-panahy ty fa mahireza ry zanako. Ilazao ny tanora kristianina hivavaka ho an zareo. Mandianitry mody amin'izay fitia. Zaho hipetraka aty, tsy te aleo ny lamika. Aleo izy ry dada sy ne mba hipetraka aty a. Tsy mety zany ko. Eo moa e. Zao ary raha te hipetraka aty indry a, dia zao aindry ihany fa zay mahandry. Mety tsy ho tamanaty mihitsy indry. No zany a, mila mitovy ny fari-piainantsika. Mandehana aloha indry mody zao, dia alaivo daholo izay zavatra sarobidy rehetrarehetra ao aminareo ao, hatramin'ny vola, ny volamena, izay zavatra sarobidy rehetrarehetra e. Raha vita indry izay a, dia mahazo mipetraka aty indry. Mety? Eny tompoko. Taizindry ity e. Nisy nalia kely. Mampivadika doky ianareo koa. Dia any misakafo dia miomana fa tara. Ie, ary mamozy papanga tsy aza. Efa diany andeha mihitsy izay io fa miandry andry fotsiny e. Fa miditra amin'ny firy indry? Amin'ny 8. Ndao amin'izay vonjy fa efa tonga fitia. Andre, taiza vao maraina nareo? Nakarivotra kely fotsiny a. Ay, Izay fa lasa izay. Lasany koa e. Andeha angorona ny entako a. Ato amin'ity kofra ity izao no misy azo alaina. Reto firavaka ny reto no mandeha voalohany. Avy eo ny vola. Tsy asiako mijanona ato na ariary aza. Ahoroko hatramin'ireto fanaka sarobidy reto. Aleo metrahako taratasy. Ay tonga indry. Jereo anaty sakosy ao. Na azy ve? Ao ianao noro a, zany manokatra azy. Ay e. Kosekira masoko sao dia manofy a. Volamena, volabe. Dia inona daholo koa reto? Fa lerabe mihitsy zany. Vitatreo mifahatrana ry noro a. Misaotra indray ny 3. Inona indray ty mahafaly anareo ty e? Fankatiava tsara rakizy a. Aprimo ireo vola ireo fa za andeha hiserany reto raha matoa. Tandrema ihany a. Aza matahotra ianao e. Tonga dia eritrereto eo izay atao. Ty trano ty aloha izao no tokony hitarina ngeza be. Ie. Dia manangana grossiste tsika. Eno a, mety zany. Za hividy 4 Ka ianao maintondra. Idry, hianatrako. Manan-karama sofera koa tsika raha matoa. Ny vola veny tsy misy e. Raha pitsy ihany. Mandehana aloha misaotra indray ny 3. Hitanao zany fa tanteraka daholo ny nofoko. Raha samy aneo aty e. Mahery aloha ianao e. Zay ve ianao vao niaiky, bisous. Ohatray marina. Loza. Loza. Loza ty marina. Sara! O Sara! Misy inona e? Avy ianao aty aloha. Jereo, io.
vaky ny kofra. Vaky ahoana? Io e raha mahita rehefa ianao koa ty tao lalina. Lozinina rety e. Tsisy nininona tsony ato. Tsy manaiky an'izao a. Antso daholo ny mpiasa. Tsisy amelako ireo androany fa tapitra gadraiko. Hatramin'ny firavaka volamena very daholo. Kalma ianao a, kalma. Dia amin'ny fomba ahoana nefa no ahafahampiasa manokatra ny kofra? Misy kody anie io e. Ary tsy misy malala an'izay afa-tsika tely mianaka ihany. Dia inona no tianao hatongavana? Osa. Sa zahana avy no mangalatra ary sao dia mba ianao ihany ary fa mody adala eo ianao e. Tenena sa ramatoa a? So dia fo lasa adala ary ianao ty ramatoa. Tsorokora angaty marina. Marina inona indray e? Hoe misy mpanao ny ray amin'ireo mpiasa ireo e. Ampanginy kely ny vavanao ramatoa sao dia fetaky ny tamaina eo a. Tsy tana mpanatra natao raha endry fa. Za tsy manaiky an'izany fa hiantso polisy aho e. Nga everinao fa vola kely ny very tato. Miampy ny firavako. Andraso aloha. Andraso aloha. Misy tana sy tsy mbola tabatra etsy aho. Andraso ejerena. Tena taratasy ny fitety marina. Ente ty? Raha mandoa ty misitisitina tsy. Ho an'i papa sy maman. Lasa fa mahita ny tiako sady aza mitaditady fa saorerako fotsiny. Misaotra tamin'izay rehetra vitanareo tamiko na izany aza dia tsy manadino anareo Veloma mandrakizay. Fitia Andray, zanako fa dia inona loatra ireny raha tsy nataoko taminao ny tena mpitondraina mangito izao ahy e. Mahazavy izao fa fity izany namaky an'ilay kofra tato ramatoa. Inona izany no atao e? Fa avy tokantsika ne iny e. Tsy manaika fa toriako izany bandy izany. Saza tsy ampitoany iny e. Ndao aloha atao ramatoa fa ny alina mitondra fisainana. Raha pitsy vita eo izay atao. Way, rifty. Aiza? Io aloha mifampitantana amin'ny bandy io e. Ohatray, fa tsy zanaka samy sinory ve io e? Marina, zaza mitonantonana. Leo fitanana marina. Olona mahatra mitrongo vaomandreo no amizany arembenany raha aman-dreny. Io fa hitantsika ary toa mitsoaka. Ho aiza eo alahy. Ny afiara ny an'lahy tongotra. Mba ilay ty ary tao mandray taxi. Arao, aza melana? Anao asa malaky mihitsy iny ka. Fa iny ndrety mampiazakazaka e. Nga injay ny alika masika? Papa sy maman ireo manenjika anareo. Tena alika masika tokoa reto tamin'ireto. Leo anaovako azy. Mahita reto androany, tsy malala anga? Moramora ihany aloha raha matona dia izany aza. Tsy raharahako e. Zaza tsy ampitoana neny atsika e. Ary ahoana reto fitaovana be dia be eto tokotany reto? Nga anao trano? Io koa misy fiara vaovao. Mahazavy izao. Fa iny ndreto mivoavoa aty an-tanànan'olona reto e. Avoa tao ny zanako raha matotia. Toriko ianao a. Zaza tsy ampitoana no tazominao ao. Io izy io eto raha mety anaraka anareo e. Fitia, mivoao ndry aty. Ary sombanareo aza napriska zanako androba tao aminay tao. Inona mivavany lahy? Mba inona koa ny tangohona ny olona atao mindremika ato? Oy, mba hijery. Azafady hoe Zany ry lety e, aiza nahitany lahy volanaovana trano sy hividianana tômôbila. Tena ny lahy ty tsy velo lahy. Maty la androany. Papa, avelao izy. Avelao ny vadiko e. Tsangana le ty raha tena lehilahy. Kely aina nefa zany no iainana. Ndao andeha vonjy a. Biby ty.
hay truc lahy tsy avelako vita morso zao mody anao fity mody oa tsy ho dia antsony ahy e mody anao a ataovy angenareo mitory e amontena maninona ataoko samy tsy misy mahita ntsony ory fitya mody anao fandrivy azonody e tsody anao ndao andesa raha tandre amin'ny totodo any aminay any raha sanatria misy mazo a tendelany azy zay zao ve vao tonga indri fa taiza mbola variana ny jery ady adin'izandray zany angano nanam-piazako andria azafady tata ady be angeny tao amindrimika tao e fa maninona mitongava ny ray aman-drendry fity tao misy marina ihany aloha ny andry zareo e aiza ny anana ny samy sinono hividianana fiara dia amin'izay koa anao trano vetivety eo raha tsy fity mihitsy ny nataony zareo fitaovana androba ny ray aman-dreniny ay ve nisy an'izany tany e fa afaka ho an' zareo dia ndry koa mila miambina fa dia volana ka fahavalo mandehandeha eny amin'ny rivotra e mitady sy eo arapany misaotra re tofoko tateraka ny fandrinay makasitraka indrindra re andre matoray mitelo mahafinaritra zany anome fisaorana ho amin'ny masina zany nareo io eny tompoko tia ka dia mamerina ny fankasitrahana re tompoko voaray ty fa misaotra e fa hoariana kely aho tsy maintsy misy zavatra angatahany masina aminareo a ary tsy maintsy tanterahanareo zany dray ninina tanterahanay fa zamana zava-dehibe ne izao natao masina taminay izao e tazo miary izay teninao zay dia tsy miverina tsony tokoa fity rehefa voadonina ve izy tsy dododo ihany aleo anandrana fa mbola tsy nahita orivonjy a fa ny loza dia ty misy iny be voka angeny ianao be voka tokony hokadraina mihitsy mibandy iny fa ianao ihany no tsy mety fa nga tsy tadidinao ilay teny fity hoe amony tena iny tadidiko iny ka tena vaky ny loko zaraha mbola sazange izy iny zaza mbola tokony andra fa tsy hitaiza efa sao aloha ny zava-misy dia ekeny ekena ekeny inona koa e lasapata be ihany tsika tilikialan'oro a peo aloha ty matsy eny akira samy malalako a ko dia ara-tsarety ny fiainana tadidinao le nofoko ndray andro iny eno a efa tsy manonofo tsontsika izao fa kialafity io a ohatry ny manomboka manorosory azany mahita azy ato e fa maninona maninona radakanany amin'izay io e tsy efa azy ve zay nilaina taminy okitsy manahirana be zany sady io tsy ala moreo zany e efa vokyody hatrany amin'ny tsinay maintiny ane io e na lasany aza tsy maintsy tafaveriny eo foana ane io ronoro e aloha zany atao mpiasako zay tokoa mety lasa zay ry kalafity a ataovy madiso mangirana tsara daholo io trano io a mila sakafo tonga de vonony zay rehefa tonga eo ratoandro mazava ve zay e eny tompoko sao mba tsy vitany kosa zany eny a kibony efa ngeza be ty ve dia ahoana ny avy tany andamina ty trano be ty sady zay indray mbola hanenjika sakafo ato an-trano aleo za hijanona nampy azy ato e dray
fa atao inona ho velom-potsiny ato io? Magazay mila anao. Mandany ianao mivarotra fa tsisy an'izany manampinampy azy zany. Tsy azo kokoa anie tsy adefasanareo mpanampy ato an-trano e. Atoandro ny andro fa ainganareo e. Mba hivily hitsidika amin'ny fitiata fa mba mandaly aty ihany. Zanako foana iny na adala na endry. Reraka. Mbola vinty vao vita. Vao nihevitra tany ambony izay ny vita. Anasa tohatra aloha vao hijery sakafo sao may ao ny laoka dia be deo indray. Masika be koa anie ilay raha matoa iny e. Atahorako mihitsy. Ay, marary be ny valahako. Ny kibo kokoa ngeza be nefa tsy maintsy mondrika manasa trano. Odio, aiza olona? Maman zany. Mandroso, tonga dia midira fa ato ah. Fity? Ino ty ataondry? Manadio trano ako. Zany fe dia tsy fantatry maman e. Amin'ny kibo be? Avelao io fa tsy mety amindry. Avelao olo? Tadiavin'ny maman ho be deo ah. Ndry daholo zany manadio an'ity trano be ty. Mazava ho azy. Mandeha mivarotra maraina nisy telo mianaka dia za daholo no manao raharaha rehetra ato. Maty azy zanako. Fitia, ndao dia any amin'ny papa sy maman. Jaly ato ndry. Adala, ataoko hoe izany vadiko. Tsy mbola vadindry izany iny e. Na vodiondra aza mbola tsy naterina. Tsy soratra tsy mahary azy. Eny fa na nangataka aza mbola tsy nataony. Za ve dia mendrika ho vady? Fa tiako izy e, sady rain-janako. Efa zao ve ny fijaliandry? Jaly ahoana koa e. Fa sambatra izao. Tany aminay sy papa ndry tsy manasalama. Na dia tapa-dambaray aza. Fa mpanampy daholo no manao ny raharaha. Ato nefa ndry efa be voka be io mila mioka amin'ny tany mihitsy e. Manasa an'ity trano be ity. Ndao tsy zanako a. Aiza ny aty eo? Mandroso pastera. Ay ato madame Sara. Manao ahoana ireo mianaka? Tsara fa misaotra pastera. Tsara izany fa isaorana ny tompo. Mba nandalo izay mianaka dia mivily e. Io pastera mba reseo lahatra na andeha hody. Aiza ve dia efa kibo be io dia terendry zareo hanompo azy ato. Jereo ingety ataony e. Manasa tohatra nefa mila tsy ahondrika. Marina tokoa ngeka izany fity e. Tsy mety amin'ny fahasalamandry izao. Manginindry e. Ny ndry alahelo toerana. Mandehana aloha mody anaka. Rehefa teraka ianao miverina tia indray. Tsy ho dia an'izany ho azy za. Mandanina ireo mandeha any ka. Mbola be ny ataoko. Kivy aminao aho zanako. Ao ary ndry apiako e. Oka izao fa misaotra. Ahoana ho mika raha maharitratra ndry ato. Tsy ataoko tratra ny ato izany aho fa aza matahotra e. Mety mihitsy izay anaka. Misaotra kifinoana. Mandeha any ndry mitsotsotra fa aleo amitako azy. Sao manahirana ndrika izy ha. Tsy misy manahirana zany aky fa makandry aina. Sa ho vitaindry ny trano fa zany nasa lamba. Avelao ataoko. Hatramin'ny lamba ve? Be da be anika izy ao e. Eno a. Ny sakafo ihany no ataondry. Finoana ao? Tena mifondry ve ny anapindry a? Eny akia. Zange nangalatra ny olon-tindry e. Fantatro fa tsy trapondry izao fitia. Hitandry zany. Hoe tsara vela tsy fotsiny ndry. Aiza kosa kia. Ka maninona ary ndry tsy mamaly ahy e. Azafady akia, somary variana kely fotsiny a. Fitia,
mila mivavaka mafindry zanga amindry tsy mivavaka iny miverina tanteraka amin'i Jesosy zao a tonga ty foana isan'andro sady manampy andriny miaraka mivavaka tsika roa ko tsy fanena mika ty andriny farany sady rahatratra tany indry dehibe di ay iditsika varavarana ka mety zany dia rehefa tonga ry zareo dia any amin'ny varavarana ambadika indray no mivoaka norenesinao teo ny fizarana voalohany amin'ilay tantara mitondra lohateny hoe safidy diso safidy diso dia ampeny ny antany rintsoa no lalaoviny ireo ny ekipa mpilalao tantarany radio vaovao masoa mankalazan'Andriamanitra no ny fahafolo taonany. ireto avy namelona ny tantara ny miaramila ny fahamarinana Edouard Mianjatovo no samy ny sakaizan'i Jesosy Kristy zolony anarako toarivelo no noro ny miaramila no finidin'i Kristy tahirandremanantena no mika ny zandry no tiavin'i Jesosy Kristy voariasina no fity erzora kotoarivelo no pastera aniserahantrinena no vonjy ny anjarako toniaina no finoana narindrandriamanantena no sara ary tsantarako toarivelo no raintelo mbola idoy